Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente fiaonana era-jonarymampianina sy marika ravalomanana hita tany Antsirana ny filoham-pirenena ny alahady teo hono loharam-baovao maromaro tany an-toerana. Fantatra ankehitriny fa manomana fiara-miasa amin'ny ankolafo ravalomanana ny HVM. Mangina tsy misy miresaka momba ny toin-draharaha ravalomanana ireo mpombasy ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Volavolan-dalàna misy 20 no nesorina tsy ao anatin'ny fandaharam-potoana mandritra fevriana eny amin'ny anteny miera-pirenena. Mifantoka amin'ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana taona 2022 kosa no imasony ny fivoriana ho an'ny herinandro faharoa. Naroso amin'ny 29 Novambra izao kosa ny fiaonany solombavambahoaka amin'ny governemanta. Tsy misy atahorana ny tahirin'ny vola vahiny fa mbola ahafahana mandanjalanja ny ariary ato anatin'ny 2 volana izany hoy ny governoran'ny Banky Foiben'ny Madagasikara. Efa tsy misy firintsony ihany koa ny delestage hoy ny ministry ny vola sy ny teti-bola. Amin'ny volana janoary taona 2022 kosa no andinika momba ny fampitomboana ny vola ao amin'ny Madagasikara ny filan-kevim-pitantanan'ny FMI. Tontolo ny asa fanaovan-gazety, niova indray ny voka-pifidianana, ny kandida Hervé Rakotosanana sy ny kandida Gérard Rakotonirina no tafakatra hiatrika ny fihodinana faharoa. Ny aiky ny fahadisoany teo amin'ny fanangonana ny vokatra ny komity mpikarakara. Izy kosa ny fiaonan'ireo kandida 10 latsaka ho filoha sy ireo mpikambana sisa ao anatin'ny komity mpikarakara. Anao ahoana ny fifidianana sabotsy ho avy izao. Ary farany 12 Novambra taona 2024, tsaroan'androany fa 10 taona nahafatany Yasser Arafat filoham-pirenena palestiniana. Fahatsiarovana izay nanamafy indray ny fifandonana eo amin'ny palestiniana sy ny israeliana, antony tsy nisy ny hetsika manokana amin'ny faritra sasany androany. Ny andinindin'izay avetrany. Aiza kosa e? Nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny ankalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa cabinet. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antanarine 034 60 543 90. GSI Analakane 033 12 606 92. Ny ray novambra ka hatramin'ny 3 décembre tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Vaovao mety azahoana télévision 3D Chongong 42 pouces sy réfrigérateur iSense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tonga avaingana ary manatona ny tranombarotra Vaovao amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe. Fisariana ny 3 décembre Vaovao, ny tsara hatrany. Ahoana zay? Kolo TV ve jerenao io? Eaia,
moa zany nany an-Tananarivo ihany ange io mandeha. Ka efa izy io. TV plus viva ko ary zany sary zany eny atao tena qualité numérique taloha TV ihany hitanao tao fa amizao efa miampireo télé gasy efatra hafa koa ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza afaka jerena naiza to Madagasikara zany io naiza 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canal Sat, regarde en mieux. Aiza kosa nareo ve dia tsy manana 10 ray andianana amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny ankalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa kabine. Ankasitrany ianao tomboky lasitsongo vavy manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny Kolo TV. Isorana manokana ireo manaraka ny fampahalam-baovao ny amin'ny faritra toy ny Antoamasina sy ny any Antsiranana miarabano ary manasanao ary anaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany ny ao anatin'ny Antsiranana ny alahady farany teo ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny vaovaonao marinay tamin'ny loharanom-baovao akaiky ny filoha teo aloha fionana izay natao tao anatin'ny mangingina tanteraka araka ny vaovao azo tsy nisy mahalala araka izany ny votoato ny fionana tsy ambaratelo io nahatra ora vitsy ny fionana raha ny fanamarinam-baovao nataonay hatrany samy milaza ho tsy mahafantatra izany avokoa izy rehetra nezahina nanontaniana androany fanatetiana. Eo andalam-pifanarahana ve i Erajonary Mampianina sy Marc Ravalomanana misy fifanarahana manokana ve eo amin'ny rotonta ankehitriny? Raha misy ny fionana eo amin'ny rotonta dia fantatra fa avenina mafy izany. Raha ataony kajy tato anatin'ny 9 volana na teto an-toerana na tany ivelany dia fionana fantelony teo amin'ny roalahy ireto nitranga ireto. Misy fifanarahana avolenta ve ao ambadik'ity raharaha ity? Tahaka ny manamarina izany ny fahanginan'ireo rehetra nanontaniana mikasika izany na ny HVM na ny mouvance Ravalomanana. Inona no mety votoatin'ny fifanarahana raha nisy izany? Inona no takalo teo amin'ny rotonta? Fa mafantsazy ho an'ny Ravalomanana Marc ve? Fanohanan'ny député tim ny gouvernemanta ve? Grâce présidentielle amin'ny taom-baovao ve? Rehefa hoe miketrika ny anambatra ny heriny ny mouvance Ravalomanana sy ny HVM ankehitriny. Mitombona ve izany? Anahoana kosa ny fifandanjahan-kery politika eto? Maromaro ny singa izay ahitana taratra fa nisy fifanarahana tanoany. Tsy mbola manohitra ny mouvance Ravalomanana na dia nanambara izany tamin'ny fomba ofisialy aza. Tsy mbola nanomboka ny fihainoan'ny fitsaranan'ny Marc Ravalomanana, tsy mbola mipoitra ny votoantan'ny fanadihadiana natao teto Madagasikara na tatsy Afrika Atsimo momba ny fomba ny alan'ny Ravalomanana Marc tany sy ny nidirany teto. Voatery tsy maintsy manambitamby ity filoha teo aloha ity ve ny filoham-pirenena ankehitriny? Raha ny vaovao samihafa rehetra sy roa dia manalavitra kokoa ireo fianakaviana politika ny teo aloha ny filoham-pirenena ary manambitamby ny mouvance Ravalomanana. Mamay ity resaka ity ankehitriny na ireo ankilafikery hafa toy ny Mapara sy ny HVM aza tsy nisy nentina ny hevitra momba ny raharaha amin'izao fotoana izao. Andrasana ny fampitam-baovao mikasika ity raharaha ity na avy amin'ny andaniny na avy amin'ny ankilany. Hatramin'ny Roviana ihany koa no iandrasana ny fampihavana-pirenena na ny fitsarana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mbola mahakasika ny raharaha Marc Ravalomanana izay hatrany tsy mbola nanomboka ny fihainoany ity filoha teo aloha ity hatramin'ny androany hariva tsy mbola ny antoerana ny mpisolo vavazy misy kajikajy politika kendrena avy ao ambadika izao na izany aza tsy afaka terena hanatrika ny famotorana ny mpisolo vava raha nambara ny mpahalalana iray fanatetiana. Raharaha ACM mbola mikatso tanteraka ny fanadihadiana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy mbola afaka miroso amin'izany ny fitsarana raha tsy manatrika eo ny mpisolo vavazy. Tsy mbola natoerana nefa ireto farany. Mazava ny ambarany lalàna, tsy azo irosoana izay famotorana izay raha tsy eo izy ireo. Raha ohatra moa ka ny avoka ny tsy vonona dia ahoana. Io azadino fa araka ny lalàna 87036 dia zony ny olona zay voapanga no milaza hoe tsy miandry ny avoka koa zay vao hiteny. Nefa na dia izany aza tsy sakana zay ny tsy androsoana ny raha amin'ny procédure. Misy tanjona kendren'ny ankilafy Ravalomanana ve izany ao ambadika izao fampitarazoana ny famotorana azy izao? Araka ny lalàna hatrany, tsy afaka manolotra mpisolo vava ho an'ity filoha teo aloha ity ny fitsarana raha tsy amin'ny fotoam-pitsarana. Ny fanadihadiana nefa tsy mbola manomboka amin'izao fotoana izao.
any amin'ny fotoam-pitsarana ampaibe maso any no hoe tsy maintsy misy avocat d'office raha ohatra ka ny sazy miandry an'ilay olona voapanga mihoatra 5 taona zay no hoe ilana avocat d'office fa tsy hoe mbola ty amin'ny famotorana raha ohatra avy amin'ilay voapanga no mahatonga ny avocat ny tsy eo fa tsy avy amin'ny zareo tompona ndraikitra amin'ny fitsarana. Inona no mbola andrasan'ireo avy amin'ny ankolafiravalmanana ka tsy andefasana ny mpisolo vavany antsiranana. Laza ho tsy matahotra fitsarana ity filoha teo aloha ity, nefa ihany koa nambaran'ny ministera ny fitsarana fa vosaringotra ao amin'ny fitorian'ny ACM amin'ireo mpiasany any Antsirabe. Hatreto aloha izany, mandra-piovana vaovao rehetra mahakasika ity famotorana andravalmanana ity, dia miandry ny rariny anam-pigadrana ry Jean-Marc Kombasy ireo mpiasan'ny ACM efatra voaroiroy ho mpiray tsikombakomba tamin'ny fomba nahafahan'ny hiditra teto Madagasikara. Vaovao avy any anivon'ny anteny miram-pirenena kosa indray fanodinina teny anivon'ny governemanta saingy ny antona indray ny emitra indray ny fanjakana malagasy ka tsy nandrotsaka ilay volavolan-dalina momba ny fitsinjaram-pahefana teny anivon'ny anteny miram-pirenena. Tsy mbola tafiditra anatin'ny ordre du jour nandritra ity fivoriana ara-potoana faharoa ity ny fitsinjaram-pahefana izay tsy mbola lahara-pameana raha nambaran'ireo solombavambahoaka volavolan-dalina miisa 20 no saika nasesiky ny governemanta teny Tsimbazaza saingy nolavin'ireo solombavambahoaka izany androany. Fanatetiny. Anome vahana manokana makasika ny teti-bolam-panjakana 520 ny solombavambahoaka mandritra ity fivoriana ara-potoana faharoa ity. Mijanona momba ny sata manokana Antananarivo sy ireo komina hafa. Efa misy fandaminana angamba ny momba n'izany décentralisation zany. Satria ny fizarazara Antananarivo mazava ho azy fa ny ankabetsahan'ny vahoaka Antananarivo tsy dia manaiky an'izany loatsy. Fa mbola ho hita eo zany le izy fa mety hahita zahay hoe atao suffrage universel direct zany ity commune n'Antananarivo ity. Zay ny vahoaka ao anatin'ny commune no misafidy zay olo safidina ao aminy. Zay angamba ny azonay ambara. Any amin'ny faraparan'ny volana Desambra any kosa no everina andinihana azy raha ny fanazavana ny filohan'ny komisiona manokana momba ny fitsinjaram-pahefana eny amin'ny anteny miram-pirenena. Napetraka ao anivon'ny gouvernemanta ny projet de loi mikasika ny fangatana komina vaovao ny anankiray ary misy ihany koa moa ny projet de loi izay atambatry rehefa tonga aty any amin'ny Desambra any angamba no tenena atao anatin'ny anteny mera ary mikasika ny resaka Antananarivo dia mbola ho avy ity ihany koa io hentsika moa efa nivoaka tany amin'ny conseil de ministre ny mikasika ny hoe avidina mivantana ny communauté d'Antananarivo sy ny sisa. Nandany mahakasika ny ordre du jour hodinihana amin'ity herinandro faharoa ity no nataon'ireo solombavambahoaka androany. Ordre du jour miisa 3 kosa no nasian'ireo solombavambahoaka fantsiana. Ny faha 7 ny volana Desambra ho avy izao no andinihana ny teti-bolam-panjakana 520. Ny 13 Novambra ho avy izao kosa no iona amin'ny ministeran'ny toe-karena ny solombavambahoaka andinika mahakasika ny PND. Naroso ho an'ny faha 20 ny volana Novambra ho avy izao kosa ny fihaonan'ny député amin'ny gouvernemanta raha toa ka ny faha 20 ny volana Novambra izao ny tokony hanaovana izany. Mahakasika ny fanambaram-panany ireo solombavambahoaka kosa indray rehefa naverimberina teto amin'ny fampahalalam-baovao ary noho izany no resahina hatramin'ny omaly mba hanairana ny sain'ny tompona andraikitra dia navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany ny antota taratasy mila fenoana ireo solombavambahoaka ka tsy maintsy hanaovan'izy ireo ny fanambaram-pananana. Arak'izany tsy manana antony ahafahana miala intsony ireo député ireo fa tsy maintsy miroso amin'ny fanaovana izany fanambaram-pananana izany. Araka ny voalaza ny ordonnance izay miresaka ny fitsipika ifampifehezana ny solombavambahoaka dia eny anivon'ny HCC izy ireo no mila manantanteraka izany andrasana arak'izany manomboka rahampitso ny finiavan'ireo solombavambahoaka hanantanteraka izay fanambaram-pananana izay. Fa izay ihany koa nivadiantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena tsy misy atahorana ny tahirin'ny vola vahiny fa mbola ahafana mandanjalanja tsara ny ariary atao anatin'ny 2 volana raha nambaran'ny gouvernoura ny banky foiben'ny Madagasikara Alain Rasolofin-Draibe androany. Efa tsy misy firintsony ihany koa ny délestage io ny ministra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola amin'ny volana janoary 2024 kosa no andinika momba ny fampitomboana ny vola ho an'ny Madagasikara ny filankevim-pitantanana ny FMI nisy ny fiona tamin'ny mpanao gazety no ny fandalovan'ny iraky ny FMI eto Madagasikara natao eo atoandro teny Anosy. Fanatetina. Efa hita taratra ny fiaingan'ny toe-karena ony avy eo amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI androany. 300 ny fiakaran'ny ari-karena tamin'ny taona 2024 ary latsaky ny 700 ny fiakaran'ny vidim-piainana.
na izany aza mbola vezatra ho an'ny fanjakana malagasy ny tsy fahampian'ny vola atotona amin'ireo fandaniana tokony ho laharam-pahamehana. Compte tenu de la faiblesse persistante des recettes fiscales, les dépenses... Noho ny fahalemen'ny fampidiraketra, mbola tsy ampy ny ety miatrika an'ireo fandaniana izay laharam-pahamehana toy ny fampianarana sy ny fahasalamana. Maro anefa ireo tena ilaina vola tahaka ny famatsiana solika ho an'ny jirama ohatra, fa eo ihany koa ny famenona ny tahiry antohana ny fisotrondro noho ny mpiasa-panjakana. Et de combler le manque de financement de la caisse de retraite des fonctionnaires. Noho izany, ny volana janoary ho avy izao no andinian'ny FMI ny ampitomboana amin'ny vola omena fanjakana malagasy. Hatreto, 7.5 tapitrisa dolara avy amin'ny BAD, 20 tapitrisa euro avy amin'ny AFD, 7.20 tapitrisa dolara avy amin'ny Japonais, 5.20 tapitrisa euro avy amin'ny vondrona Europeanina. Ireo ny reny vola azo ampiasaina miaraka amin'ny volam-panjakana na ny aide budgétaire azon'ny fanjakana malagasy ampiasaina manomboka amin'ny volana Desambra sy ny fiandohan'io taona ho avy io, araka ny taremarika avy amin'ny ministera ny vola. Misy fiantraikany lehibe amin'ny fiampiasam-bola nefa ny fiainan'ny lanjan'ny ariary izay olana hojerena manokana mba ahafahana mampiakatra ny toe-karena. Tombona zany ny vola miditra noho ny voaka, izay le mahatonga an'le hoe ezaka ny fanjakana amin'izao fotoana izao mitady amin'ny fanampiana aide budgétaire samihafa, fa eo ihany koa le investissement izay tokony hiditra eto hitondra vola vahiny. Amin'izay lafin'izay zany dia hitombo ny vola vahiny miditra noho ny voaka. Isan'ny voatonona manokana hoe tamavesatra ho an'ny fanjakana ny orinasa jirama teto sy ny delestazy. Araka ny tahatra voarain'ny ministera ny vola sy ny tedi-bola dia efa tsy misy firintsony ny fahatapahan-jiro ankehitriny ary efa nisy fiovana ny delestazy. Efa misy ny VP-ny raisy fitondram-panjakana amin'ny fanovana ny amin'ny rafitra fitantanana ambony amin'ny jirama no conseil d'administration ary hitantsika efa misy tsara izy fa tsy dia misy firintsony zao ny hoe fanaparantsika tapaka matetika fa miroso amin'izay zany tsika amin'ny fanatsarana ny fomba fitantanana ary fanatsarana koa ny ireo fitaovana ampiasain'ny jirama amin'ny fanaovana herinaratra zany. Araka izany, misy ny vahaolana azo atao sy raisina momba ny jirama. Hatramin'ny androany, mbola mahatratra amin'ny 7.20 ora ny fahatapahan-jiro any amin'ny faritany, mbola misy isan'andro ary mihoatra ny adiny 3 izany ho an'ny faritra maro eto andrenivohitra. Andrasana fiovana mahakasika izany amin'izao fiverenan'ny fiara-miasa mpamady vola samihafa izao. Lafim-baovao afaka saindray manomboka mampiakapeo ireo mpampiasa siber eto andrenivohitra manomboka sahirana mafy ihany koa ireo mpandraraha eo amin'izany sehatra izany no mitombo ny vola alohan'ny mpanjifa izay mihena tato anatin'ny iray volana izao tsy nisy fiatsarana ny zava-nisy resaka tambazotra ny olana raha ny fanadina nataonay mitombotra nefa ireo tsy afa-miala amin'ny fampiasana ny internet fanatedina. Mitaraina ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny serasera-pifandraisana internet tatoato ratsy ny connexion. Ny mpanjifa nefa mihena fantiatoka noho ny fitombon'ny vola ampiasaina ny azy ireo. Teo aloha 2 ariary no ampiasain'ny olona iray mila mandany 3 ariary na mihoatra izy ireo ankehitriny vao mahavita izay tokony atao. Injandanin'izany voatery manajanona tanteraka ny asany izy ireo rehefa tena tapaka tanteraka ny fifandraisana. Fa hoe io ny fiainan'ny olona andavanandro efa tsy afaka miala amin'ny intsony le olona satria efa lasa zatra le olona. Ny fatapahana io zany tena misy fiantraikany be mihitsy amin'ny fiainan'ny olona amin'ny andavanandro, amin'ny fitadiavam-bola, amin'ny fampandehanany ny raha rehetra. Izy zany tsotra ny taloha fa raha ohatra zao ka namokatra fenêtre taloha teo amin'ny 20-30 secondes eo dia efa nisokatra. Amin'izao ilay izy lasa 1 minitra dia lasa mandany fotoana be izy na ny vola tokony aloha raha zany lasa miakatra. Araka ny fanazavana azo teny amin'ny cyber, efa ho iray volana sy tapany izao no miraikitra sy tapatapaka matetika ny connexion. Raha ny voalazan'ireo tompon'ny cyber fa tapahan'ny fibre optique no anton'izany. Miraikitra foana problème international zany nazao ndreo fa tsy mahasony amin'ny CBD maty. Fa miantsony tany afohy be foana zay dia hatramin'izao mbola tsisy solution tena hoe exact zany tsisy. Fa hoe miantso dia hoe ao famboarina jusqu'à maintenant mbola tsisy. Ka inona ny zavatra client tokony mba tokony ho azo kely lasa. Hoe mba tokony misy client eo mba manao Skype ela be mandeha 25 000 tapahanao le connexion miramy iny dia efa voalohany alefa an'izareo le izy dia mirama le connexion dia iny zao dia efa manimba an'le tsenan'le olona hoe mirama le connexion an'le olona ato nefa tsy zany le izy.
vokatr' zany niainatra amin'ny 500 ny vola miditra eo amin'ny cyber teo aloha 520 isan'andro ny mpanjifa tsy misy afa-tsy 10 eo izany sisa isan'andro miditra ny vatiantoka vidin'ny connexion izay aloha eny amin'ireny tambazotra ireny tsy miova vao maika amin'ny sondrotra 20 hatramin'ny 2 novambra tsy mahaverina ny sarany ny vola miditra manampitrotraka io ny delestage noho izy ireo miankina 100 amin'ny fandehanan'ny jiro ny asan'izy ireo nandefa fitarainana eny amin'ireo orinasa tserasera lehibe noho izany ireo tompona andraikitry ny cyber mba mahana ireo olana ireo tsy mbola nivaly izany hatramin'ny androany izy ireo izay tsy mbola nahazo mpanazavana makasika ny fototry ny olana fa eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety kosa indray ny ova indray ny voka-pifidianana ny kandida Hervé Rakotosanana sy ny kandida Gérard Rakotonirina indray no fantatra fa tafakatra hiatrika ny fihodinana faharoa mienjana ny tady eo amin'ny komity mpikarakara ny fifidianana sy ireo kandida ho filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety na ireo samy kandidata tsy mitovy hevitra momba ny fepetra ho raisy na hemitra satsia ny fifidianana fihodinana faharoa voalaza fa ho tanterana ny asabotsy ho avy izao ny aiky ny fahadisoany teo amin'ny fanangonana ny vokatra ny komity mpikarakara aroany fanadihadiana ny ova indray ny voka-pifidianana taorian'ny fanaovana fampitana ny vokatra na ny fampitana ny valim-pifidianana nangatahany kandida Hervé Rakotosanana omaly ny ova ny vokatra mitana ny laharana voalohany tamin'ny isambato 770 ny kandida Hervé Rakotosanana faharoa nahazo fito 770 ny kandida Gérard Rakotonirina nanaiky ny fahadisoany teo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny komity mpikarakara misy ny diso fantatra ao anatin'ny komision fa ho tohizana amin'izay fahadisoany zay ihany ve ny fikarakarana na misafidytsika ry zalato anatin'ny komision andao hijorontsika fa diso misy marina voatsindro tao ary anarina n'izay marina zay satria tompona andraikitra isika tsy mora nefa zay raha niazakazaka ao anatin'ny fotoana tsy fialantsiny no iterenana zany tsy fanamarina tena efa meky diso zay raha tsy hifina omaly ny kandida Gérard Rakotonirina izay nahazo ny vato 770 ny voalaza fa voalohany faharoa nanaraka azy Lambitahiry nanana isambato 770 ity mpanao gazety ny La Gazette de la Grande Île ity izay lasa laharana fahatelo ankehitriny tsy fahatomombanana teo amin'ny fanangonana ny vato tsindro politika avy amin'ny ministera nametra-pialana ny mpikambana sasany tao amin'ny komity mpikarakara Ramasseur Solo tena avy amin'ny AGE Association des journalistes environnemental dia za mametra-pialana satria matsiaro tena ako fa tsy mety ny natao fanontaniana mipetraka amin'ny mpanao gazety maro ny hoe isy sa tsy isy ny fifidianana fihodinana faharoa raha misy hemitra sa tsy ny daty anatanterahana izany raha ny tokony ho izy mila hemitra ny daty hoy ny kandida Hervé Rakotosanana hatreto aloha zany dia fitenenana fotsiny hoe raha ny lalàna napetraka fitsipika dia mandeha amin'ny fihodinana faharoa ny voalohany sy faharoa kisa ve le fifidianana mbola mitazona ny amin'ny sabotsy ry zareo ny olana any amin'ny resaka hoe fampelezan-kevitra eritrereto any zany hoe anio any voalaza fa kandida raha afaka pitsy le fifidianana eo zany hitako hoe mitovy ve le chance raha mitaha amin'le kandida anankiray izay efa hatramin'ny alahady kosa no efa nentinanao zay azo atao ankilany nilaza ny kandida Joël Lalay vao hita fa tokony haverina hatrany amin'ny voalohany ny fifidianana izay ho filohany ho lavitra very ny maharadrariny an'izany filoha izany na ho iza na ho iza ny découpage électoral koa mila jerena tanteraka tsy manaika hoe olona valo dia omena bureau de vote anankiray aveo dia anaovana pression dia tsy samandany le pression satria identifiable hoe iza siza daholo ny fidy tato noho izany fehany averina hatrany ny voalohany ny resaka fifidianana ny lavitra hatramin'ny lisitry ny mpifidy hatreto tsy mazava ny mety ho toy ny fifidianana mpikambana mandrafitra ny ho lavitry ny mpanao gazety ity raha ny fanazavana azo farany iaona ireo kandida 5 nilatsaka ho filoha sy ireo mpikambana sisa ao amin'ny komity mpikarakara andrasana araka izany ny fiovan'ny toedrara aorinina izay fionana izay mbola mahakasika izay hatrany nisy ny fanambarana voaray avy amin'ireo komity mpikarakara ny fifidianana ny filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety io arivo io nanambaran'izy ireo fa ny kandida Hervé Rakotosanana izay nahazo ny vato 770 sy ny kandida Rakotonirina Gérard nahazo ny vato 770 no hiatrika ny fihodinana faharoa araka ny tapaky ny fivorian'ny Vaomiera dia ho tanterana ny alarobia fa 7 ny volana Novambra 2024 izao izay fifidianana fihodinana faharoa izay tsy misy
fanovana ny toerana tanterahana ny latsapato fa eny amin'ny ivon-gazety malagasy hatrany misokatra manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 4 ny birao fandatsaham-bato ho an'ny fampelezan-kevitra kosa dia ny alatsinainy amin'ny 12 alina no farany afaka tanterahana izany. Dia izay koa ny vadiantsika eo amin'ny pejy fampianarana amin'ny taintainy ireo mpianatra taona voalohany ao amin'ny faculté de médecine Ankatso mandeha ny feo fa nisy namaky ny alin'ny 2 Novambra 2024 teo ny efitrano nisy ny taratasy-panadinana ifindrana ho an'ny taona faharoa ary nalaina nanoro-vitiny ireo taratasy-panadinana ireo tsy mahafantatra ny tena zava-misy marina ry zareo ka amin'ny taintaina mahakasika izay tsy afaka nahazo ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitry université ny mpanao gazety androany nalaza izy ireo fa tsy afaka mamaly ny fanontaniana. Aron fanatedina. Tsy hitany taratasy-panadinana, very samay, sanakaiza, fanontaniana tsy ahitam-baly mazava ireo ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo taona voalohany. Tsy fantatra isa zavanseho marina, raha ny feo miparitaka dia hoe nisy namaky na nisy nangalatra ny taratasy-panadinana ireo mpianatra. Fanadinana tokony hiakarana taona faharoa. Inona ny tena zavan-tranga? Mpianatra 770 no voakasika ity olana ity. Tena atahoranay zany dia notinay ny tena marina. Zay efa betsaka nanao an'ilay concours dia le noty nefa ny ilaina mba hoe mifahamarinana fa tsy hoe mikorotana ohatran'izao dia avoaka ihany nefa le résultat. Mety dia aleo le SNCS2 no passina zany notin'ekizy SNCS2. Soit rehefa verina izy afotsianeo le izy soit rehefa tsy verina izy zay zany décision faculté fotsiny nandrasa. Ny olana tsy mety mahazo fanazavana ofisialy ny ankizy, tsy azo mpanao gazety nidirana ihany koa ilay toerana voalaza fa nisy namaky ka nanjavona ireo taratasy-panadinana. Nanantona ny tompona andraikitra ny université izahay, saingy tsy nisy afaka nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety ny Vaovao. Inona ary ny zavan-tranga? Inona no afenina? Efa ho anarivo ny mpianatra voakasika ity mistera iray ity. Nefa tsy misy fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra momba izany. Ny azo antoka aloha dia ny hoe nisy olana ny tranga ary misy ny taranja averina amin'ny fanadinana ny faninanana hiakarana taona faharoa ho an'ireo afaka premier semestre sy ny deuxième semestre araka ny fanambarana nataon'ny filoha ny fikambanan'ny mpianatra ao amin'ny médecine androany. Le doyen de la faculté de médecine vous informe que les unités d'enseignement suivantes sont annulées et à refaire les lundis 1er et mardi 2 décembre 2014. Physiologie, biologie cellulaire et tissu, structure et fonction des biomolécules. Samy manana ny fanjikany dikan'io fanambarana io ny mpianatra. Nolazain'izy ireo fa ireo taranja tena ambony coefficient daholo ireo averina ireo ka mifono zavatra ambadika ny antony siny ny fahaverezan'ny taratasy-panadinana iny ka mahatonga izao famerenana izao. Manany mety siny fitsimbadian'ny lisitry ny mpianatra afaka ihany koa izy ireo. Ny famerenan-desina sy ny fanarahana n'izay tapa-kevitry ny tompona andraikitra no hitan'ny sasany fa vahaolana mba ahafahana manohy ampilaminana ny fianarana. Tsy vao izao ny zavatra manjavozavo toy izao amin'ny faculté de médecine fa efa nisy toy ny fiovan'ny noty sy ny valim-panadinana. Tsy vitsy ireo manahy mafy ny fisian'ny kolikoly avilenta amin'ity raharaha ity. Izay ny mahakasika ny olana mpianatra eny amin'ny université iny fa hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika. Mbola maro amin'ny malagasy no tsy mahafantatra ny votoatin'ny tantaran'ny fireneny. Isan'izany ny fandraisana anjaran'ny malagasy tamin'ny ady lehibe voalohany. Tsy mitovy ny taremarika avy amin'ny frantsay sy ireo malagasy mpaitantara momba ny tena isan'ireo malagasy nandray anjara tamin'izany ady izany. Isy ny hetsika namarina sy ampahafantarana ny tantaran'i Madagasikara sy ny fandraisana anjara tamin'ny ady lehibe voalohany aorian'ny fanamarihana ny fahazato taonan'ny ady lehibe voalohany androany teny amin'ny lampantanana Nalankely. Fanatedina. Raha eo amin'ny 3 arivo eo ny taremarika ofisialy avy amin'ny tahirin-kevitra frantsay, mahery ny 4 alina kosa ireo malagasy niady ho an'i la Frantsa ny taona 1770 ka hatramin'ny 1770 araka ny taremarika avy amin'ny tahirin-kevitra nasionaly. Ara-tantara, nataon'ny frantsay ho lalàna izay nampiariny tamin'ireo zanatany rehetra ny fandraisana anjara amin'ny ady lehibe teo anilan'ny Frantsa. Ny toy fandraisana anjara tamin'ny tantaran'ny frantsay izany taty aoriana. Ny 12 taona no mihoatra no tsy maintsy mandray anjara tamin'izany.
ronjato franc isam-bolana no karaman'ny miaramila malagasy izay antsoina hoe tirailleur tamin'izany fotoana izany. Fa tsy arovana fa nisy malagasy niady ary niady ho an'ny tanindrazana. Dia tamin'izany fotoana izany nefany tamin'ny andro ny fanjanahantany fa ireo olona ireo dia niady ho an'ny frantsay izy fa nisy eritreritra tao aminy hoe izahay raha miady amin'ny frantsay dia mba misy zavatra ho azonay aoriana satria misy amin'ireo tantara ampahafantarina ankehitriny anefa no tsy mifanaraka amin'ny zava-misy tany aloha. Maro no miova eny ampanondratana izany. Anisan'ny tanjony hetsika toy nyity fampirantiana ity ny fampafantarana ireo lafiny hafa amin'ny tantara izay mbola tsy navoaka ny mpahi-tantara hatramin'izay. Afaka satria mety miteny ny olona hoe manompo ny frantsay sy ny sisa rehetra fa zavatra tsy azontsika lavina zany dia vanim-potoana tantaran'ny firenentsika ilay izy izay aloha ray dia ny zavatra hitantsika ao satria ny arsive pirenena dia mitahiry document officiel ny fiteny azy izany hoe atotan-kevitra ara-panjakana dia noho izany izay zavatra hitantsika ao dia zavatra avy amin'ny fitondram-panjakana ka noho izany zany tsy mety tsy mitovy. 100 taona tsy aoriana mbola maro amin'ny malagasy no tsy mahafantatra ny tantaranseho teto amin'ny firenena. Efa misy ny fandaharam-pampianarana maneho izany. Voafetra ihany izany ary tsy ampy hafantarana ny tsipirian'ny tantara. Isaraka izany ny hetsika tao amerenana ampafantarana ny olona indrindra ny tanora ny tantaran'ny firenena malagasy aoriana ity fankalazana ity. Fa manodidina ny 7 arivo sy 1 alina isan-taona ny marary raisina etsy amin'ny hôpitaly be Felatanana saika aretin'ny tosi-drà ny diabeta sy ny aretin'ny taovam-pisefona no mahazo ny 7 isan-jaton'izy ireo sy ny hetsika sosialy azo rarotina ho an'ireo mila fitsaboana ny karakarain'ny hôpitaly be ny be Felatanana ny 14 sy ny 15 Novambra ho avy izao eny an-toerana ao anatin'ilay antsoina hoe festival de 5S anaterana fitiliana sy fitsaboana ny karazana aretina samihafa mpitsabo maro araka izany no avy eny maimam-poana ihany koa izany ho an'ny daholobe ary isy ihany koa ny fifanankalozan-kevitra ho an'ireo mpiantsehatra amin'ny ity sehatra ity mitondra fanazavana ny tompona ndraikitra eny an-toerana. Principana 5S zany dia izay mihitsy hoe fametrahana ny kalitao amin'ny zavatra eo am-pelatana. Azo atao mihitsy tsy manao ninina raha ohatra ka tsisy ara fa tsy misy eo dia mba ezahana mba ho tsaratsara ilay izy mba ahafahana hoe manatsara ny kalitao. Ny consultation za mieritreritra hoe farafahakeliny angamba mety 10 isan'andro isaky ny hôpitaly Amantelo fa mety mbola mihoatra lavitra anao izay. Tena hoe chiffre tanaresina avec beaucoup de réserve fa zay zavatra eo mety mihoatra an'izay 10 hatramin'ny 100 zany raisina ny service tsirairay avy. Tahaka ny mahazatra maresaka avy any ivelany no anakatoanantsika ny fampahalaam-baovao 15 Novambra 2024 tsara ho nandroany ny 10 taona nahafaty an'i Yasser Arafat filoham-pirenena palestiniana fahatsiarovana izay nanamafy hatrany ny fifandonana eo amin'ny palestiniana sy ny israeliana antony tsy nisiany hetsika manokana amin'ny faritra sasan'ny fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. 10 taona lasa izay mbola tsaroany reto palestiniana ireto ny zava-bita nataony Yasser Arafat mpanao politika nanana ny toerany ary nanova ny tantaran'ny Palestina. Raha toa ka nisy ny fanamariana manokana izay 10 taona nahafatesany ity filoham-pirenena palestiniana ity tao Cisjordanie nofoana tamin'ny ora farany kosa izany tao Gaza noho ny tsy fandriam-pahalemana. Fanapahan-kevitra izay noraisin'ny Fatah taoriany ny fanambarana nataon'ny Hamas fa tsy afaka miandraikitra ny fitandrona ny fandriam-pahalemana ao Gaza izy ireo. I Gaza izay ao ambany fiahin'ny Hamas. Nous tenons le Hamas pour responsable de tout impact négatif que tokony andraikitra amin'ny fanafonana ny hetsika tokony natao ato anatin'ny faritra palestiniana ny Hamas raha nambarany tipikambana avy amin'ny Fatah ity. Etsekilana nefa manameloka azy ireo ny Hamas. Tokony andraikitra amin'izay fanapahan-kevitra fanafonana ny hetsika tsarovana ny Yasser Arafat ny Fatah tsy misy idiran'ny Hamas izany raha nambarany ny mpitondra teniny. Hatramin'ny taona 7 nazahoan'ny Hamas ny fahefana tao Gaza tsy mbola nisy hetsika fahatsiarovana ny Yasser Arafat na dia nisy aza ny fifanarana ny soniavin-drotonta mbola sarotra ny fampihavanana eo amin'ny palestiniana sy ny israeliana. Nanamarika ny 10 taona atsiarovana ny nahafatesany Yasser Arafat ny herisetra ny sehomaly ka nahafatesana teratany israeliana roa voatsindronantsy tao Cisjordanie sy Tel Aviv.
Ny ona mangigina tany Antsirana ny Era-Jaonarymampianina sy Marika Ravalomanana ny alahady farany teo. Navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany, ny antotan-taratasy mila fenoana ireo sombam-bahoaka naterahan'izy ireo ny fanambaram-pananana. Tsy misy atahorana ny tahirin'ny vola vahiny fa mbola ahafana mandanjalanja tsara ny ariary ato anatin'ny rovolona raha nambarany governorany ny Banky Foiben'ny Madagasikara Alain Rasolofindray-be androany. Herivera Kotsinanany sy Gérard Rakotonirina indray no fantatra fa tafakatra hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana izay filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety. Dia izay ihany koa nanakatona ny fampalam-baovao tamin'ny tianio ity azadino amin'ny 9 latsaka faefany nanarahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay. Veloma tompoko.